ity fotoam-pivavahana androany izay tanterantsika ity matoky isika fa noho ny amin'i Jesosy dia izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra eto. Amen. Izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra eto. Zao no azadino. Isika mamonjy fotoam-pivavahana ianao dia eo Andriamanitra. Ary ny ataony hiasa ho anao, hitay anao. Amen. Ho fankasitrantsika azy dia andao hiteka faran'izay mafy isika. Manarak'izany dia arabaina daholotsika rehetra tonga eto. Arabaina ianareo any atokantrano any izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny Facebook na YouTube. Matoky aho, matoky isika fa ilay nambarako teo mihitsy no ataon'ny tompo tanteraka eo amin'ny fiainantsika rehetra. Amen. Anompotompo isika ary ny mpanompon'Andriamanitra izay hiaraka amintsika androany hitondra n'ilay tenin'Andriamanitra omban'ny herin'Andriamanitra sy mifanafana dia ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur Jean-Claude resaka mpitiavantanana izy rehefa avy eo. Tao mafy ihany ny teako ao. Andao ary vavaka tsika ametraka ny fotoana rehetra. Tompo Andriamanitra tsy to, Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahagaga, Ray ny mandrakizay. Misaotra ny amin'ity fotoana androany ity izay efa eo an-tananao ary tahinao tokoa ka fahasoavana lehibe ho anay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy mandray zava-tsoa lanitra izahay androany eto amin'ny toerana ity ka dia omena voninahitra ianao Andriamanitra. Ny ra Jesosy firavanao anay. Halleluja, halleluja, amen. Hira anankitelo no etsika malohy ny fotoana. Ny mpitarika fiderana moa tena anentany, tena anentana. Enga aneka hisy herin'Andriamanitra hipakany aminao ka hitombo finoanao ka rehefa renesinao ten'Andriamanitra sy ataony mivavaka fanafahana dia mandray fahasoavana ianao. Alefa fary tompoko raitsika mitiavantanana ny mpitarika fiderana. Alléluia. Feny dia feny izay voalaza amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay fa andaontsika tonga dia hiaraka hitsangana hanome voninahitra an'ilay Andriamanitra lehibe sy mahagaga izay tompontsika amin'izao fotoana izao dia andaontsika hifantoka aminy androany. Aza mieritreritra izay mety olanao sy ny sisa fa andao tena hoe omentsika voninahitra Andriamanitra nasandratritsika amin'ny ambony indrindra izy amin'izao fotoana izao dia raha mety dia akipy maso ny nofinao dia ataovy mihitsy izay tena ampifantoka anao amin'Andriamanitra androany fa lehibe ny Andriamanitsika tsy misy tahaka azy na andeha ho aiza ianao na andeha ho aiza dia tsy hahita tahaka an'Andriamanitra izany mihitsy ianao dia androany atenentana anao hoe asandrato ambony Andriamanitsika omeo azy ny toerana ambony indrindra ao anatin'ny fonao eo amin'ny fiainanao fa hisandratra eo amin'ny fiainanao tokoa Andriamanitra. Aoka ny fonao tena iankohaka eo anatrehany Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Tsiny zay eo anatrehanao kely sy bitika indrindra izahay manoloana ny grandeur anao izany indrindra no iankofanay eto anatrehanao androany tena tsy misy ny tahaka anao Andriamanitra
tomponyzao rehetra zao manjaka amin'izao rehetra zao ianao ka tonga izay androany ihany koa aketo anatrehanao anetry ny tenanay izahay mba hisandratanao Andriamanitra Lilaza hoe avy indrindra ianao riray eo Sasenao dia natao ihany koa keo anatrehan'Andriamanitra satria tsika dia nohariana ho amin'izay nisy olona zay nisy fotoana mianatra izy dia filôzofia ny anarany dia nanontaniako izy hoe fa inona zany tena hoe motivation anao hianatra an'izany hoe filôzofia zany dia ozy izy mantsia hoe ianao hoe ozy izy tsy mba nanontany tena hoe inona ny antom-pisianao eto ambonin'ny tany dia ny aho ozy izy zany ny tadiaviko ao anatin'ny filôzofia dia te hiteny aminao androany hoe nahazo valiny tamin'izay aho hoe inona tokoa moa zany ny antom-pisitiko eto ambonin'ny tany dia Jesosy niteny amiko hoe ianao dia natao hidera noforonina ianao mba hidera dia ianao koa tahaka izany dia amin'ity androandroany ity andaontsika tena hoe hanandratra fiderana ho an'i Jesosy fa tsaho fa tena tiany Jesosy zany fiderana zany raha tonga eto ianao androany dia aoka tena hoe ny fonao rehetra hideran'ny tompo ny tananao ny tongotrao ny membranao ny mombanao rehetrarehetra mihitsy ny fonao aoka tena hoe hideran'i Jesosy ny ahatongavanao eto androany manana etaeta tena hoe ahita azy androany manana etaeta tena hoe hidera azy amin'ny fonao rehetra androany meo an'i Jesosy dia tsara indrindra avy any aminao satria efa nomeny anao koa ny tsara indrindra avy any aminy
Mananao ny fandresena fofonaina sy ireo firenena. Mananao ny fandresena fofonaina sy ireo firenena. Ianao tompo fahefana, fanapana sy famelana. Amen. Izany tompony Jesosy tompony tompo. Amen. Ndao tsika itehan-tanana mafy ho an'i Jesosy a. Dia ndao mbola omentsika azy ny tera, omentsika azy ny laza, omentsika azy ny voninahitra ambony indrindra. Mbola misy mafy noho izany dia ataovy ihany fanomezam-boninahitra an'ilay tompony tompo. Dia makatoerantsika andeotsika
anao hira anankiray a etsika miankohaka etsika miondrika natren'Andriamanitra ny tanjona amin'izay a dia mba tena hifantoka ao amin'Andriamanitra isika satria rehefa avy eo dia ho ambara amintsika ny tenin'Andriamanitra arahana vavaka fanafahana inona fa ao anatin'ny fiankofanao dia hamangy anao Andriamanitra ilaza teny ho anao izy raha miteny aminao izy fa tokony hiala amin'ny fahotanao ianao hiala amin'ny lalany ratsinao ianao dia miala faingana satria matoa izy miteny dia anao raha lehibe aminao zany izy anao zavatra goavana aminao zany izy amen ao anatin'ilay tsika miankoka ao anatin'ny hira iny raha miteny aminao izy a mampahery dia raiso amin'ny fo ny fampaherezana fa hitombo finoanao iny finoana iny lalana hitonan'Andriamanitra zavamagaga ho anao amen andaotsika akipitsika matsika ataoko fa hira fiankofana itsika rehetra ny hira izay ho ataontsika eto a ka dia arabaka teny iankoka isika aondreny lohantsika iankohaka tanteraka tsy hoe manoloka aloha fotsiny fa tena miankohaka amin'Andriamanitra mihitsy raisinao hoe eo anoloanao Andriamanitra dia miankohaka eo anatreny anao amin'ny alalan'ny hira mendrika ny dera halleluia sy ny asa sotra Andriamanitra asandratra ny tananay ho anao mba ho voninahitra mendrika ny dera sotra tompo sy ny asa asandratra ny tananay ho anao mba ho voninahitra lehibe anao amen magaga miasa halleluia tsy misy azo anina aminao tompolo lehibe anao magaga miasa anao tsy misy azo anina aminao ny tomboa sotra tompo sotra tompo sy ny asa asandatra ny tananay ho anao mba ho voninahitra mendrika ny dera sy ny asa asandratra ny tananay ho anao mba ho
misaotra Andriamanitra lehibe ianao zavatra mahagaga eto ianao androany andao hivavaka daholintsika rehetra hivavaka mbola hitoa hiankohaka hitsaoka hiondrika eo anatrihan'Andriamanitra anome voninahitra azy hiandrandra fahasoavana mahatsisika amin'ity andro androany ity ka dia izay mahatonga amin'ny taonantsika hoe ndao hiankohaka ndao hivavaka. Nerin'Andriamanitra miasa eto androany, nerin'Andriamanitra manapaka eto androany. Alleluia, alleluia, alleluia. Misaotra amen. Iarahantsika manao ny raha hoe ny foko ny mpamonjy mangeta entanao ao, maniranao lalandavo ikambana aminao. Akopy ihany nefa masonao ho anatin'izany hira izany ataontsika izay andiny voalohany izay amin'ny fontsika rehetra. Vieritsika ihany izay ny foko ny mpamonjy. Fuck.
misaotra tompo miakohoka eto anatrianao zahay miondrika ampanatsahana fa ianao no la izy atrozay ko mandrakizay Andriamanitro rain Jesosy Kristy anao talohanao tsy misy andriamanitra hafa ankehitriny tsy misy andriamanitra hafa ary aorinanao tsy misy mandimby fa ianao ihany no izy ka dia mbola miondrika eto anatrianao zahay miankoko anatrianao zahay mame voninahitra anao zahay ary androany ho asianao aminay ny herinao ny mahandriamanitra lehibe sady makahaka anao misaotra tompo fa soavana no raisiny rehetra anio amin'ny anaran'i Jesosy amen. Alleluia. Andaontsika iroso amin'ny fitondrana fanatitra avy hatrany ho anareo izay nanomana ny ampahafolon-karena dia aterinareo ty anoloana dia ankoatran'izay moa tatazantsika ny toerana ny fanatitra fanaontsika mazatra hatramin'izay mandroso tompoko iterana tompo isika rehetra afaka mandroso avy hatrany sika androany ianao raha nomeny fanatitra dia tsy ny vola ihany no aterinao ianatrehan'ny tompo androany fa atolory ihany koa ny tenanao
velona, oh, oh, atuanatikyu. Si veluna, oh, oh, fanatena, wisa. Izy amintsika zao no tsy mbola manana an'ilay valopy raky be dia ho aferitsika amin'ny herandroano mantsy izy a misy andre mpanaty rakitra ireny zany a izarale izy dia sady manangatany ianao mbo fantatra hoe ianao tsy mbola nazonao an'ilay valopy a dia omena an'ilay valopy zany avato zany sasany amintsika fa ty amin'ny ilany ety azajanona fanangatana amin'izay dia fantatra ianao zany mila valopy dia amin'ny herinandroany a mitondra ny fandrisantsika anjara ny amin'ny raky debentsika isika dia ataovy amin'ny fonao rehetra zay raky debe zay. Alleluia, alleluia. Dia omena tompony ny dera sy ny aja ary ny voninahitra ry havana malala. Andeontsika mbola hanao hira anankiray, mbola hira etsika miondrika sy miakoko ny Andriamanitra ihany no ataontsika dia izao a ivavaka tsika satria aoriana toroteny dia izy vavaka fanafahana izay hitonan'Andriamanitra amin'ny mpanompony. Sitrak'Andriamanitra ny hanafaka anao tahaka izay efa nataony tamin'ireo zanak'Israely tao Egypta. Dia aoriana fanafahana dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitahiana lehibe ianao. Sitrak'Andriamanitra ny hitondranao amin'izany tahaka izay efa nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Vao afaka teo an-tany Egyptiana ny zanak'Israely tiany eo ihany ahoana ny baiboly nahazo firavaka volafotsy sy volamena ary fitafiana marso sarobidy tamin'ireo Egyptiana ny zanak'Israely ary araka volazan'ny baiboly no foanan'Andriamanitra mihitsy ny Egyptiana tamin'izany. Dia tahaka izany koa no ataon'Andriamanitra aminao. Tsy miandry ela dia ho tahina ianao. Dia ankoatran'izay lobava Andriamanitra ary rampanantena fa hitondra azy ho any amin'ny tany Kananita, ny Jebosita, Girikasita, tany ny Vita sy ny Etita. Zany tany zany tany tena mamokatra be. Dia hoy Andriamanitra hoe hoentiko any ianareo ary ianareo no ataoko mandova le tany fa ireo mponireo roako hiala tao satria mpanompo sampy be mihitsy. Dia tahaka izany koa nataon'Andriamanitra amintsika no Jesosy Kristy sy fanafahana omeny atsika amin'ny alalan'ny mpanompony dia possible ho tahina be amin'ny tetoany ety. Amen. Ianao zay manao kajikajy hoe ahoana moa no atonga ho tahina ambinina zao nataoko ve dia ety, zao nataoko ve dia ety. Tsy ianao zany fa na dia hiainga amin'ny kely ary ianao eny na dia araka fomba fiteny olona hoe miainga amin'ny varotra voanjo mandehandeha azy no ataonao rehefa Andriamanitra ny asa tonga lehibe indrindra ianao. Ho tanteraka amin'izay manao amen na mafy be. Alleluia, alleluia. Ka hivavaka anomatena ho amin'izany itsika mba nogila tsofina tsara ianao manoloana ny teny mba ndray fanafana ianao manoloana ny fanafana izay eto mpanompon'Andriamanitra andeo tonga dia hivavaka eo mpipetrahana tsika rehetra tompoko.
lazao amin'Andriamanitra fa matoky azy ianao, matoky ny fiasany lehibe sady mahagaga ianao. Lazao amin'Andriamanitra fa zao ny fotoana hitahin'Andriamanitra ny fiainanao rehetra. Mino an'izany ianao, mino an'izany ianao. Halleluja. Anao zavatra lehibe ianao mitefoteom-pivavahana androany ity. Anao zavatra lehibe ianao Andriamanitra. No Jesosy Kristy efa toka Pasika. No Jesosy Kristy efa maty ho anay teo ambony hazo fijaliana. Akipimo masitsika. Akipimo masitsika dia ondreo ihany lohanao, aoka tsy vavaka tsika rehetra. Eno izay lazain'Andriamanitra aminao. Eto ny fanatrehan'Andriamanitra ary ny fanahiny mitosaka. Miteny ao anatin'ny fanahinao izy. Miteny ao anatinao Andriamanitra ny fanahy masina. Izay lazainy dia enoy ary ekeo. Misaotra Tompo. Misaotra Tompo. Mametoky ianao fanafaka ny olonao. Halleluja. Misaotra Tompo. Misaotra Tompo. Mametoky ianao fa hitondra zao fiangonana zao amin'ny fahasoavam-be mihitsy amin'izao taona 2022 zao. Halleluja. 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 Mbola isy fifohazam-panahy lehibe ihany koa hoentinao ato amin'ity asan'Andriamanitra ity. Hiala amin'ny toromasony izay natory. Amen. Irehetra ho an'Andriamanitra ny rehetra. Ary lasa fitaovana eo an-tanan'Andriamanitra hitondra olona be dehibe atoato. Tena mokatra olona be dehibe atoato. Ary isafaliana lehibe any an-danitra no ny asa ataon'ity fiangonana ity. Asa mamokatra, asa mahomby. Andresy daholo izay ka dia misaotra raiko. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ao anatin'ny fotoana anondrehantsika alohantsika sady hikipimatsika, irahantsika manao ilay hira hoe avo indrindra ianao. Tena mbola hiankohoka hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Akpihan'ny masonao dia mety eza iondrika eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Halleluja. Anao zava-dehibe amina eto anao Andriamanitra. Amen. Aminao e. Atavy amin'ny folo rehetra ny hira. Miankofo eo anatrehan'Andriamanitra ianao.
misy kasy Andriamanitra any aminao zao a. Misy kasy Andriamanitra any aminao zao a. Halleluja. Toka mana fomba korakoraka anao ankehitriny. Halleluja. Famantarana fandray fahasoavana ianao androany. Andriamanitra amin'izao fotoam-pivavahana irana malotrina izao dia mandatsika mifanainao masina eto anao, mandatsika mifanainao ianao ka tonga olona mahery izahay, ho tonga aminay ny famanginao hitarika anay hitondra anay ho amin'ny fifoazam-panahy, tsy misy matoly intsony izahay fa irehetra sy afanafoanao ity fiangonana ity. Halleluja, halleluja, halleluja. Sotra Tompo. Amen. Soratsika ny Tompo izay fahafahantsika niaraka nanompon'ny Tompo tamin'ny hira, tamin'ny vavaka indrindra teo alohan'ny fiankofana izay nataontsika teo. Amen. Andao horaintsika avy hatrany ny mpanompon'ny Andriamanitra Pasteur Jean-Claude hitondra teny Andriamanitra amintsika ary namandreto a metsika toerana avy hatrany. Alléluia. Alléluia. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra lehibe satria mbola nitahiny manokana afaka miaraka manompo azy tahaka izao tsika. Inoko fa tombontsoa lehibe avy amin'Andriamanitra izany ka mendrika ho te-hafana ny raitsika. Alléluia. Faharoa manarakaraka izay koa dia misaotra manokana ny mpanompon'Andriamanitra izay nanokatra varavarana ahafanay mba mijoro eto matondra ny afatr'Andriamanitra amin'ny teny ity ary mankasitraka manokana ny ray aman-dreny izay nanafitokisana ka nanendry ny tena mba hitondra ny afatry ny tenin'Andriamanitra anio ary mirarosoa azy manokana mba tay mitombo sy ny sehatry ny asa fanompony rehetra. Faharoa fahatelo manarakaraka izay dia miarabantsika rehetra fiangonana tonga maro manatrika ity fotoam-bavaka ity ankehitriny mirary fitahin'Andriamanitra ho anao ny tenako androany mirary anao mankomba tena hita ny herin'Andriamanitra sy ny tanan'Andriamanitra lehibe ka ndray fahasoavana goavana ianao ao anatin'ity fotoana ity. Amen ve? Ary manarakaraka izay dia arabaiko manokana isika rehetra izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny Facebook na YouTube tena mirarosoa be anareo mihitsy satria fantako dia izao hoe matoa Andriamanitra napahita anareo sy namangy anareo anaraka izao fotoam-bavaka izao amin'ny alalan'ny réseaux sociaux dia tsarovy fa raha tena raisinareo amin'ny finoana ataonareo hoe tena fotoam-bavaka tahaka ny any am-piangonana ity fotoam-bavaka hatrehako ity dia tena mino izay fa izy fiatraikany amin'ny fiainanareo na niara-panahy na niara-piainana dia ho tahin'Andriamanitra manokana ianareo tsararay avy any amin'ny toerana izay anarahanareo ity fotoam-bavaka ity.
ary miraso atsika rehetrarehetra na iza na izy hoy aho hoe misy fanatrehan'Andriamanitra zao fitombavaka izao ho tahin'Andriamanitra isika tsiraray avy androany anao zavatra lehibe fiainantsika ny Andriamanitra ary hoy aminao hoe tsy miala maina ianao fandray fahasoavana ianao ary ho tahin'Andriamanitra anao izay manamainina mafy e halleloia amen ve ka mialohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha hivavaka isika satria mba tsy hoe fisainana olombelona na ho fahalalana olombelona fotsiny no hitondrako ny teny afatry ny tenin'Andriamanitra fa mba tena hoe afatra avy any an-danitra mihitsy zay ampitan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina ka hoentina ho an'ny fiangonana izany satria fantatro hoe zay zavatra omen'Andriamanitra sy ataon'Andriamanitra dia ny tena tsara avokoa sady izany ve dia mba hatonga anao andray fahasoavana ao anatin'ny fotoana andrenesanao zao tenin'Andriamanitra izao dia miantso anao ahako tena hifantoka andray tsara aza vela hivilivily ny fifantohanao na misainanao satria matetika mantsy dia ity ao anatin'ny fotoana andrenesana ny tenin'Andriamanitra arak'ilay ohatra ny tenen'i Jesosy rehefa nivoaka ny mpamafy ozy mivoaka ny mpamafy miaraka tamin'ny vo dia rehefa mivoaka izy misy voafafy tany amin'ny tsilo teny amin'ny vatolampy teny amoron-dalana fa misy voafafy teny amin'ny tany tsara fa maninona riavana hoe rehefa nivoaka ilay mpamafy dia misy karazana ohatra ny tenenin'izay nambaran'i Jesosy mihitsy no hoe misy ange tany amin'ny tsilo e misy ange teny amin'ny vatolampy e misy ange teny amoron-dalana e fa ireny no ohatry ny hoe mba nitsimoka ihany fa tsy nitondra voakoriny tamin'izany fotoana izany fa ilay teny amin'ny tany tsara kosa ozy ny tenin'Andriamanitra dia rehefa nafafy ilay izy dia namoavy telopolo eny namoavy enimpolo eny ary namoavy zato eny tsofina rantsika rehetra ary tahina manokana amin'ny anaran'i Jesosy hoe mbo tahaka ilay tany tsara ny zasy anao androany mbo tahaka ilay tany tsara ny zasy anao androany halleloia dia amoby eo amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia noharina tahaka ny masom-boly noharina tahaka ny vo ka rehefa afafy amin'ny tany ilay izy dia tsy maintsy mamoa izany vavo izany amen ve fa tsy fantatro fotsiny hoe ozy ana za pasteur mba teo vatolampy dia aloha ty mihitsy izy tsy haiko asakasaka anao indray zay na ozy eny amoron-dalana pasteur dia mba mandalo daholo ny olona fa androany dia miantso anao ahako ho tahaka ilay tany tsara ny atsika rehetra ho tany tsara ny amin'ny fonao androany ho tany tsara ny amin'ny fontsika rehetra androany amen ve halleloia ka ndao aritsika hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra izay ampitondrain'ny tompo amin'ity tolakandro ity Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro ianao la iray mahefa zavatra rehetra mankasitraka sy manome voninahitra anao ary miondrika eo ambany fahefanao sy ny voninahitra ao ary Andriamanitra be voninahitra Jesosy eo ianao no tompo ianao no mpanjaka ianao Jesosy nampita ny iraka sy ny fahefana ty aminay ary noho ny fahefana nomenao na fanaimba mijoro eto amin'ny toerana ankehitriny androany Jesosy tena misaotra anao satria voatendry manokana mba hisolo vavanao eto amin'ny toerana ity ampiasay ho Jesosy hosoro ny vavako tendreo manko ny molotro aoka hiteny arak'izay sitraponao mangataka fahendrena avy aminao Andriamanitra ao anatin'izao fotoana anabarako ny teninao zao sy tonana ny afatra ho anay fiangonana mitenena amin'ny alalan'ny mpanomponao mangataka anao fanahy masina hosory ahako anetsika ny fanomezam-pahasoavana ho amiko ianao ka ampiteny mivavaka ianao hanositra amikera anao androany ka ome fahendrena lehibe aho tompo tahio zao afatra izao mba tena ho tory-teny misy hery tory-teny misy fahefana tory-teny misy aina ka hitona fiatraikany tsara ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra izay nataon'Andriamanitra tojo izao afatra izao tahinany amin'ny fonay ho tany tsara tokoa andrin'ny tenin'Andriamanitra dia amoby eny ny tenin'Andriamanitra androany ho avy telopolo eny ho avy enimpolo eny avy zato eny any amin'ny famoaza zany tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy androany kosany dia mandidy ny fanaratsy rehetra aho dia voly tsy mampifantoka ny olona fanaratsy izay mitondra fanelingelenana fanahy mifampivolina rehetra didina ny anaran'i Jesosy
roana amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny fanaratsy izay mitondra tsy fankatoavana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ary miala tsy mahazo miverina ato amin'ity toerana ity intsony ianao Satana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tahina ny azao fotoana izao. Voatay ankoa ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny anara tsara-bidin'i Jesosy Kristy Tompo no anaovako izany vavaka izany. Mankasitraka ray zanaka fanahy masino. Alleluia. Amen. Anderitsika tompoko irosa avy hatrany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ovakitsika ny teny ny soratra masina dia omeko atsika kosa ny lohahevitra izay akatsika fampahirezana sy fampianarana eto amin'ny toerana ity izany. Ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ato amin'ny Baiboly mandeha ovakitsika dia ao amin'ny Hosea toko 4 manomboka amin'ny 1 ka ho faranatsika amin'ny 1 Hosea toko 4 vakina eo amin'ny 1 ho faranatsika hatrany amin'ny 1 ary asan'ny apôstôly toko 10 eo amin'ny 4:30 ka hatramin'ny 9:7. Ireo andalatsoratra masina ireo zany no akatsika ny fampianarana na ny fampahirezana avy amin'ny fanahy masina eto amin'ity toerana ity. Andao vakitsika ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny anaran'i Jesosy izany no amakiko azy. Fananarana ny Israely no ny elony. Zay ilay soramandry kely ery ambony satria ao anatin'io no anomboako ny afatra rehefa avy eo. Fananarana ny Israely ozy no ny elony. Miaino ny tenin'i Jehovah ianareo ry zanak'Israely. Fa Jehovah manana ady amin'ny mponina amin'ny tany. Satria tsy misy fahamarinana na fitiavana na fahalalàn'Andriamanitra eo aminy. Fa fianianana sy lainga sy vonoana sy alatra sy fijangajangana kosa. Eny, manao akeriny izy ka mifanotona ny fandatsahan-dra. Ary noho izany dia mitomany ny tany ary reraka izay rehetra mitoetra ao aminy dia ny bibidia sy ny voromanidina. Eny, na dia ny hazan-drano eny anaty ranomasina aza dia ringana koa. Kanefa aza misy mandahatra na mananatra. Fa ny oloko dia efa tahaka ny mifanditra amin'ny mpisorona ka dia ho tafitohana atoandro ianao. Ary ny mpaminany hiary tafitohana aminao koa amin'ny alina. Ary ho vonoko ny reninao. Ringana ny oloko no tsy fisiny ny fahalalana. Satria ianao efa nandany fahalalana dia mba ho lavo kosa tsy ho mpisoroko intsony. Ary efa nanadiny lalàn'Andriamanitra ianao ka dia mba ho adino kosa ny zanakao. Asan'ny apôstôly toko 10 4:30 faranatsika eo amin'ny 9:7. Zao no vakin'ilay tenin'Andriamanitra aho amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Petera ny lohabavaka nanao hoe hitako marina tokoa zao fa tsy mizatavan'olona Andriamanitra. Fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no kasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho an'ny zanak'Israely. Mitory teny soa, milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izy ny tompon'izao rehetra izao. Dia ilay teny natomboka hatrany Galili ka notoriana tany Jodia rehetra teo taorian'ny batisa izay nitorian'i Jaona teny amin'ny Jesosy avy any Nazareta. Izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy hery sady nandendeha nanao soa sy nasitrany izay rehetra azo ny hery ny devoly satria Andriamanitra no ombazy. Avy amin'ny alalan'ireo andalatsoratra masina ireo no andeha akatsika ny fampahirezana avy amin'ny tompo amin'ity andro anio ity. Ny lohahevitra andeha akatsika izany taridalana izany dia andao ampitoraitsika lohahevitra anankiray manao hoe ny mazava-dehibe ny fanafana. Averiko tsara, ny mazava-dehibe ny fanafana. Teboka voalohany indrindra ary andeha hitondrako fampidirana dia izao. Io Andriamanitra ivavahantsika io dia izy no ambaran'ny Baiboly
fa Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra. Averiko tsara. Le Andriamanitra ivavahantsika, le antsoina hoe Andriamanitra Rainy Jesosy Kristy Tompo, dia izy no Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra. Izy no Andriamanitra nahary ny zavaboary rehetra izany. Ary ny zavaboary noforon'Andriamanitra ihany koa dia isika zanak'olombelona izay mandray izao afatra izao ankehitriny. Ny zanak'olombelona manokana nefa ny havana dia izao. Nataon'Andriamanitra miavaka no ireo zavaboary rehetra izay noforoniny ny fiainany zanak'olombelona. Satria nahoana? Ny zanak'olombelona dia notsofin'Andriamanitra rano mba hanapaka sy hitoetra tao amin'ilay saha atao hoe Edena. Nataon'Andriamanitra nanapaka zavaboary rehetra ny zanak'olombelona. Nomen'Andriamanitra toerana tsara sy mahafinaritra indrindra ny zanak'olombelona tany am-piandohana. Ary faharoa, tsy vitany hoe notsofin'Andriamanitra rano mba hanjaka sy hanapaka ny zavatra rehetra fotsiny, na hoe nomen'Andriamanitra toerana tsara fotsiny na olombelona, fa izao naza tonoana. Ny olombelona dia nataon'Andriamanitra hitoetra sy hifanakaiky aminy. Averiko tsara. Ny olombelona dia nataon'Andriamanitra hitoetra sy hifanakaiky aminy isan'andro isan'andro. Zao anefa ny havana ny nampalahelo. Rehefa tao ambadiky ny fahotana, tao ambadiky ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra kosa, dia tonga tahaky ny eloka teo anatrehan'Andriamanitra mihitsy ny fahotana nataon'ny olona voalohany, dia ilay tsy fankatoavana an'Andriamanitra izany. Vokatry tsy fankatoavana an'Andriamanitra io dia izao. Lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona. Ary izay no natonga an'Andriamanitra nampitondra teny hoe fananaran'Andriamanitra zanak'Israely no ny eloka nataony na hoe noho ny fahotana izay niainana. Ry hava-malala ho amin'ny Tompo, hambarako amintsika ankehitriny tokoa mantsy dia izao. Ny fahotana izay ataon'ny olona na hoe ny eloka ataon'ny olombelona io dia araka ny tenin'ny mpaminany Isaia fa tonga hevitra mampisaraka ny zanak'olombelona sy Andriamanitra mihitsy ny fahotana. Tonga hevitra mampisaraka ny olombelona sy Andriamanitra ny ota. Ary matoa mpaminany Isaia ny teny izany dia izao. Satria fantany loatra fa namoronan'Andriamanitra ny olona tany am-piandohana mba hitoetra sy hipetraka eo akaikin'Andriamanitra. Ry hava-malala amin'ny Tompo, ny mpanjaka Davida dia niteny, raha zaho ozy dia ny eo akaikin'Andriamanitra mandrakariva ny mahatsara. Ry havana tena tsara nge zany hoe toerana eo akaikin'Andriamanitra izany. Mahafinaritra nge zany hoe mitoetra akaikin'Andriamanitra ny fiadanana izany. Tena tsara nge ry havana zany hoe mipetraka sy mifanakaiky amin'Andriamanitra izany. Eny, nay Jesosy tenany ary dia nampitondra teny anjona manao hoe raha misaraka amiko ianareo ozy dia tsy mahay manao na inona na inona, fa raha miray amiko kosa ianareo dia ankatao izay tianareo na inona na inona fa omeko anareo izany. Mazava ho azy zany fa manana tombontsoa lehibe, manana fahasoavana manokana ny olona rehefa mitoetra sy mifandray amin'Andriamanitra. Rehefa eo akaikin'Andriamanitra ny olona no mitoetra. Rehefa eo akaikin'Andriamanitra ny olona mitoetra. Dia araka izany teny Jesosy zany nampitondray anjona, lasa mamobe ianao sady afaka mahazo izay inona na inona. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, tsofina ranontsika ary fiangonana, tsofina rano izay rehetra ny tokantrano misy anareo any, ho tonga olo eo akaikin'Andriamanitra ane ianareo, ho azonareo daholo izay angatanareo amin'Andriamanitra. Ary na inona na inona zavatra angatantsika amin'Andriamanitra ka mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany, dia tonoko amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho azo izay manao menina mafy ane izany. Halleluja! Indrisany efa ndriavana malala fa rehefa nanomboka nanota tokoa ny olona dia mazava fa ny fahotana dia lasa hevitra nampisaraka ny olombelona sy Andriamanitra mpamorona azy. Nefa na dia izany ary ny zavatra nitranga sy nisy hoe lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona, tsy teo akaikin'Andriamanitra mpamorona azy tsony ny olona, fa dia mbola nitady fomba Andriamanitra, nitady vahaolana Andriamanitra tamin'ny alalany fanirahana an'ilay zanan'ilay tokana
dia tsy iza fa Jesosy ny ran'Andriamanitra hoe ty ambonin'ny tany Jesosy naka endrika olombelona nitafy nofo sy ra nandao le lanitra sarobidy ka nanaiky nandeha teto amin'ity toerana fehifahotana ity ary zao mihitsy voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary vo tsy ela antsika nakalazan'ny Paska hoe raha io mission nandalovan'i Jesosy raha io mission nandehanan'i Jesosy taty ambonin'ny tany io dia noharin'i Jesosy mihitsy hoe tahaky ny pokapoka farany zay mangidy le izy io Paska ny aretan'i Jesosy io ozy ny tenin'Andriamanitra hoe novonoina Jesosy mba atao Paska ho antsika zanak'olombelona mafy ny aretan'i Jesosy satria matsiaro eto ao filazantsara amin'ny Maty 7:20 hoe rehefa tonga tao amin'ny sany Getsemane Jesosy dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa zao mihitsy mivavaka intelo nataony voalohany ny teny tamin'ny rain'izy raiko fa dia iranovana loatra ny fanahiko otrany efa ho faty fa raha mba sitraka ao re mba esory amiko le kapoaka zay mangidy satria fantatry Jesosy loatra fa tsy moramora ny mission nandalovany tety ambonin'ny tany tsy moramora ny mission nampanaoviny rainy anazy ary roariny Jesosy tahaka ny kapoaka zay mangidy mihitsy ny mission nampanaovina azy tamin'izany fotoana fa nivavaka Jesosy rehefa tonga tao amin'ny sany Getsemane ray ao kanefa ozy aoka tsy ny sitrapoko any atao fa ny sitraponao fa naninona Jesosy nanao an'izany ry havana satria nandalo tao amin'le sany Getsemane zay ambarako aminareo fa tsy moramora ny fandalovana noho sany Getsemane io satria sany Getsemane dia noharina tahaka hoe fanerena amin'ny teny Hebreo dia pression fanerena ary fanodina menaka zay mihitsy hoe sany Getsemane dia toerana fanodina menaka hainareo rehefa any amin'ny fanodina menaka zany maka voanjo dia terena voanjo mba hiteraka inona mba hitera menaka fa ambarako aminao fa na tiany voanjo na tsy tiany voanjo dia ozy ny tia menaka hoe tsy maintsy mitera menaka ianao androany misy fanerena goava natao ary zay na tonga Jesosy voanigadina tao amin'ny sany Getsemane izy dia tsapana tena fa diranovana ny fanahako zany voatery aty ary mivavaka tamin'Andriamanitra rainy izy intelo verina fa zao ny tenenina tsy maninona raiko eo fa aoka ny sitraponao ny atoko fa tsy ny sitrapoko fa na dia ireo mpianatra ihany koa azy rehefa tonga tao amin'ny sany Getsemane dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra rehefa tratran'le pression rehefa tratran'le fanerena dia ina zavatra nitranga nandahany Jesosy daholo ny zalany na dia ninana mofon'olona be dehibe tany azy ninana nitrondron'olona be dehibe nody anao nitona raisibika nody fa rehefa tonga ny fanerena dia naninona tsy fantatro izy jereva ingany nantany tovavy kely manontany Andry Petera ianao koa namana efa hitako mihitsy tany zaramofo ianao no teo akaiko teo fa mivolombavanao ary nikasoka tamiko tsy fantatro izy ary ozy ny baiboly ny anina mihitsy Petera tsy mahafantatra an Jesosy nefa ny talohan'ny Getsemane Jesosy ny teny ohatra zareo zao misy filazana kely ty zaho zao hosamborin'ny olona dia ho tafotoana daholo nareo ny amiko dia andao ahy ianareo dia ozy ny teny Petera Jesosy na dia andao anao daholo ary ny olona rehetra Petera tsy mandao anao so ihany Jesosy fa tsy nanao amen avy andray mbola namafisiny mihitsy Jesosy tsy maninona fa hiara-maty amina mihitsy Petera ry hava-malalo amin'ny tompo raha misy fanoloan-tena goavana sy mifanatrika ngamany amin'ny Petera ny dadany indrindra hoe samy teny ianao Jesosy hiara-maty aminao azahy hoy Jesosy kalma Petera aiko zao mbola avy nandray fanasan'ny tompotsika nareo koa mbola niteneniko rehefa tonga any zao mbola hiara sakafo be sisotro isika rehefa tonga any ray dia ohatrany efa tena mametanetany ianao reo vina zany mba ho avy any dia mbola hihinana andray sisotro fa kalma ianao zany zao niteneniko aminao ozy mbola tsy maneny kory ny akoho intelo anao mandana raha za Petera ny teny tompo mamindrafo amiko fa tsy fantatro zay ho ataoko sahoana efa Jesosy zao ve no miteny aminao hoe andana intelo zao ianao mbola lazainao Jesosy kalma ianao tamin'ny teny Hebreo ingany anaovan'i Jesosy mihina fa ny Petera tsara ny teny be teny Hebreo mandana ianao ozy
hainao satria mbola tsy nandalo tao anatin'le pression dia lamina be mbola mandeha mbola fleurfleur be ny lalana dia halleloia hainao io rehefa lamina amin'ny fiainana afaka amin'ny teny anglisy mihitsy ary ianao God is good mety teny amin'ny teny tsy fantatra mihitsy ary ra papa ra saratataka papa tsara rangahandriamanitra satria raha misy mitondra vola be satria anao milamina be satria ny asanao mandeha be ny businessinao milamina tsara fa ataovy mandalo getsemanene satria getsemane dia tsy maintsy mandalo ao ny getsemane dia tena tsy maintsy mandalo ao mba ahitana ny tena original anao averiko tsara tsy maintsy mandalo ao getsemane anao mba ahitana ny tena original anao na i Jesosy azy tao getsemane no mivoaka ny original raha eo ny sitraponao ny ataoko fa tsy ny sitrapoko fa atao koa no mivoaka ny original mpianatra e androany amin'ny teny aminao tsy maintsy niatrika an'izany efa ny Jesosy tsy maintsy niereta ny kapoaka mangidy tsy maintsy niereta ny kapika tsy maintsy niereta ny azo fijaliana satria nahoana riavana zany teny aminao androany satria tian'Andriamanitra antsika rehetrarehetrarehetra tian'Andriamanitra ho azy izay manao menina mafy halleloia tonga teo amin'ny azo fijaliana Jesosy nandalo tao amin'ny fasana izy rehefa tafita ny getsemane dia resiny ihany koa ny fasana natolo teo amin'ny azo fijaliana ny rano sy ny aina izany teny aminao androany tsy ny olombelona no nitady tamin'Andriamanitra mbo miora zay hanafotana anay tsy ny olombelona nagataka tamin'Andriamanitra inona nataonay mbo iverinao aminao indray zay akaiky anao fa Andriamanitra tia antsika zanak'olombelona loatra Andriamanitra manana fitiavana ny zavaboariny loatra dia tsy tian'Andriamanitra ho tafasaraka aminy itsika tsy tian'Andriamanitra ho very itsika riavana dia tsy maintsy natolot'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompo mba ho famonjena sy ny fanavotana atsika zanak'olombelona misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika riavana fa noho ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana dia mankasitraka n'Andriamanitra fa nizaniza kristianina olombelona miaina ety ambonin'ny tany nanaiky Jesosy mino ny asa-pamonjena mino ny asa-panavotana ny azo fijaliana dia zao voasoratra indray hoe tonga olom-bo vonjy zany olona izany tonga olona tafaverina akaiky n'Andriamanitra zany olona izany dia ianao izay manao menina mafy isika rehetrarehetra izay manao menina mafy tonga tafaverina indray eo akaikin'le mpamorona isika tamin'ny alalan'le azo fijaliana zao raha nan'Andriamanitra lehibe zany hoe lasa voavonjy ny olona rehefa nandray an'i Jesosy lasa voavonjy ny olona rehefa nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mamonjy ny fiainany manokana rehefa malala ao amin'ny tompo androany dia ity laza aminareo marina fa tia antsika loatra Andriamanitra ary tia ny voavonjy ny fanahintsika tia ny iverina eo akaikiny indray tsika satria eo ny mahatsara antsika halleloia ny anao zao iza ny tena mahatsara anao eo akaikiny iza tena marina ve tsozany paster le akaiky raha tena metimety aminy fahitavita tetena raha izao ozy dia eo akaikin'Andriamanitra mandrakariva ny mahatsara noho ny amin'ny Jesosy dia izao tafaverina indray akaikin'Andriamanitra rasy ianao tafaverina indray akaikin'Andriamanitra rasy ianao koa na iza nanaiky an'i Jesosy nandray an'i Jesosy Kristy mba ho tompo sy mpamonjy fiainany manokana dia ambarany Baiboly fa tonga olona voavonjy izany olona izany faharoa ngeza be nefa dia zao riavana tsy hoe hitona famonjena ho an'ny fanahintsika zanak'olombelona fotsiny no programan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanirahana Jesosy taty ambonin'ny tany fa anisan'ny nanirahan'Andriamanitra ray an'i Jesosy hidina taty ambonin'ny tany ihany koa akoatra ny famonjena ny fanahintsika io dia izao mba hitondra fanafana ao atsika amin'ny hery fanaratsy sy ny devoly izay mamatotra atsika averiko tsara akoatra ny famonjena sy ny fanavotana ny fanahintsika mba tsy ho very dia anisan'ny nanirahan'Andriamanitra ray an'i Jesosy Kristy tompo mba hidina ety ambonin'ny tany ihany koa dia hitondra fanafana ho atsika zanak'olombelona amin'ny endriny fanaratsy na ny devoly izay manageja sy mamatotra ny fiainantsika na ny nofontsika na ny mombantsika rehetra ambarako amintsika ety am-piandohana tokoa mantsy ry havana dia izao tena misy ny atao hoe
mifanaratsina ny devoly. Tena misy izy, ary anisan'ny hery anankiray mampitondra faisana sy fahoriana ho an'ny zanak'olombelona io fanaratsy io. Averiko tsara. Anisan'ny tena mampitondra faisana sy fahoriana ary olana lehibe ho an'ny zanak'olombelona io fanaratsy io. Matetika dia ny devoly ihany koa no mpadikire olana saribahana sy olana mavery hevitra ka tsy ahitan'ny olona mangirana eo amin'ny fiainana. Averiko tsara ty teboka ity manao hoe matetika ho iaho dia ny devoly ihany koa no mpadikire olana saribahana sy re olana mavery hevitra zay tsy ahitan'ny olona mangirana mihitsy eo amin'ny fiainana. Ambarako amintsika tonga manatrika ity fotoam-bavaka ity zay manaraka ankehitriny mantsy dia izao. Tsy misy fomba na hoe tsy misy hevitra ahafahana miala amin'ny oasana devoly io anefa afa-tsy ny fahalalana ao anatinao fa mpanafaka Jesosy ary ny rahan'Andriamanitra izy mba hitondra fanafahana lehibe ho antsika zanak'olombelona akoatra ny famonjena ny fanahintsika. Fanamariana kely dia ity sorata eo anatin'ny fandraisana tsoratra fa fanamariana izao. Andriamanitra dia tsy manao zavatra mandeha ila izany. Sa ahoana? Ahoana moa le fiteny malagasy hoe mandeha ila tahaky ny kirarony rabe aminahy. Izy moa mbola tsy haiko mihitsy le izy fa mba hoam-pitenenana dia ataoko fa raha zany antony izy izany be aminahy dia tsy fantatra izy. Tsy haiko aiza hoe izy mipetraka na ahoana. Fa tsy manao zavatra mandeha ila Andriamanitra hoe ny fanahintsika ho no vonjeny fa ny fiainantsika velany ijaly voafatotra. Ao ve? Tsy hoe ny fanahintsika ho no mirehitra be na tena voavonjy makany an-danitra fa ny fiainantsika ho ety ambonin'ny tany mahandro na fadiran'ovana na mijaly mandava-taona. Ry ava-malala ao amin'ny Tompo androany ety ilaza marina aminao misy fanafahana nomanin'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Jesosy. Halleluja! Averiko ihany, misy fanafahana nomanin'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Jesosy. Ary androany ety miteny aminao ho afaky sika rehetra androany. Ho afaky sika rehetra androany na inona famatorana na inona asana devoly zay manageja sy mamatotra anao ankehitriny dia izao no teneko aminao. Raha ny vonjen'i Jesosy ny fanahinao dia natao ho afaka amin'ny famatorany fanaratsy ihany koa ianao androany. Tsy azo ekena ary tsy manaiky hatramin'ny farany isika hoe ny fanahintsika ho voavonjy fa itsika dia hijaly na ho fatorany devoly eny foana. Matoa Andriamanitra naniraka an'i Jesosy ary na i Petera manokana ary ao amin'ny tenin'Andriamanitra vakitsika amin'ny asana apôstôly toko 10 dia niteny mihitsy manao hoe Andriamanitra ange tsy mizatavan'olona e. Tsy misy fizatavan'olona ao amin'Andriamanitra fa Jesosy Kristy Tompo. Raha ny rahan'Andriamanitra tety ambonin'ny tany dia nandehandeha nanao soa izy na nasitrana ny olona ary nanafaka izay azo ny herin'ny demôny satria Andriamanitra nomba azy. Nandehandeha pety Jesosy ozy Petera. Nandehandeha Jesosy nanasitrana nanafaka ny olona izay azo ny herin'ny demôny. Amparako aminareo izay manatrika ankehitriny dia izao. Matoa Andriamanitra tsy mizatavan'olona dia ity raha nanafaka olona be dia be Jesosy tamin'izany fotoana dia mbola tsy mizatavan'olona izy fa androany anjara antsika senao mandray fanafana ihany koa androany. Halleluja! Amen na fe? Averiko le teboka faraparany teo manao hoe tsy misy fomba ahafahana miala na hoe mandray fanafahana amin'ny asana devoly io anefa afa-tsy ilay fahalalana ao anatinao ao fa Jesosy dia mpanafaka ihany koa izy. Ahoana ilay teninao se be dia be ny olona nanota, be dia be ny olona niaina tamin'ny fahotana ary lasa manana ady amin'Andriamanitra izy. Malahelo Andriamanitra. Ary ery amin'ny 9:9 moa dia niteny mihitsy Hosea manao hoe ringana ny olona ozy noho ninona noho tsy fisinina fahalalana. Izany hoe vokatry ilay tsy fahalalana ao anatin'ny olona anankiray na ny kristianina anankiray dia mitondra fandringanana ho azy zany
satria indraindray ny olona dia mieritreritra hoe rehefa lasa mpivavaka pastera, rehefa lasa nandray an' Jesosy ka voafonjy ny fanahinao, tonga dia milefa sy miala ao anatiny devoly. Jesosy ary tonga tetỳ ambonin'ny tany, akoatra ny namonjeny fanahintsika teo amin'ny hazo fijaliana, dia nanafaka olona tamin'ny famatorany demoniko izy. Dika izay dia izao, akoatra ilay famonjena ho an'ny fanahintsika, dia mila mandray fanafahana isika amin'ny alalan'ireo fanagejana sy famatorana ataon'ny fanaratsy amin'ny fiainantsika. Ianonareo kely ange ty zavatra tantaraiko sy lazaiko ity. Tsy sanatry ny tena manameloka na mitsara, na ihany koa hoe hitantara ny zavatra izay mety eny na hita, fa entiko mba hisaintsainantsika no antony anabarako ity hafatra ity. Zao ny zavatra misy. Maro amin'ireo olona milaza fa manana an' Jesosy, maro amin'ireo olona milaza fa mpivavaka, maro amin'ireny olona manana andraikitra tamin'ny fivavahana na fiangonana ireny no efa niona taminay matetika dia milaza fa misy karazana fahotana, misy karazana eloka, misy karazana ota mamaritra tsy mety resy ny amam-polo taona ny maro. Le olona nefa ny amin'io dia mieritreritra mihitsy efa misy Jesosy ao anatiny, ary matoko izy manana andraikitra ny asa fanimpona fa olona elaela teo fivavahana, olona mba mandresy lahatra mpitarika sy literany hoe tena mba namana mpiara-miasa, olona mety tsara izy. Kanefa dia magaga hoe miaina anaty fahotana, miaina anaty toetra ratsy, ary misy indray ara dia izao mpino izy, kristianina izy, fa dia miaina amin'ny fiainana mijaly, mahanto, fadiranova, ary indraindray lasa tondrony tsy mpivavaka molotra. Reno ny ry amenina, reno ny ry aleloia. Voaka maraina tsy misy nininina, mody amin'ny alina tsisy nininina. Mahantra amam-polo taona nefa manana Jesosy ony ao anatiny. Voavonjy ony ny fanahiny. Ry ava-malala ao amin'ny tompo. Le olona amin'io dia mieritreritra sy mandika izaho tena olona Andriamanitra, izaho tena olona trazany, olona voavonjy. Ekeko, ary tena mahafinaritra ilay fandresen-dahatra. Hoe voavonjy, manana an' Jesosy. Fa zao kosa ny teneniko aminao, averiko ilay teboka teny aloha, fanonteny ny amerianako azy. Tsy manao zavatra mandeha iry zany Andriamanitra. Tsy mpanao zavatra mandeha iry Andriamanitra. Fa Andriamanitra rehefa manao zavatra dia feno ny zavatra ataon'Andriamanitra. Ka raha ny fatorany devoly ny fanahintsika, no babony Satana ny fanahintsika, dia nongotan'i Jesosy teo ampelantanan'ny Satana ny fanahintsika, dia tafaveriny eo akaikin'Andriamanitra. Fa raha ny fatorany Satana tamin'ny fahoriana sy ny jaly koa ny fiainantsika, dia tahaka ny nanafahana ny fanahintsika teo ampelantanan'ny Satana, no hanafahana ny fiainantsika ihany koa, mbo tafaverina amin'ny fiadanana, tafaverina amin'ny fifaliana, ho amina fitahiana be amin'ny fiainan'ny vahoakan'Andriamanitra. Amen na ve? No izany, aokanao tsy ho resy lahatra fotsiny takany sasany tsy maninona e, fa zao angamba ny azo fijaliako, azo fijaliana ahoana? Tsy ekena izany, hoe ianao olon'Andriamanitra, hoe ianao olona mivavaka, ianao manana fanahy voavonjy, fa ny fiainanao ony dia mahantra, mijaly mandrakarivo, mikorotana foana, tsy mety mahita ny voatendry mihitsy ve sanatria? Ry avanao, zao ny teneniko aminareo tonga eto. Eno zao, raha fizahanttoetra dia ekeko hoe mba misy ny fizahanttoetra mandalo. Fa ny fizahanttoetra kosa tsy natao hoe ampijaly anao mandava-taona izany. Ny fizahanttoetra kosa tsy natao iainanao mandramaty izany tompoko. Fa diny tsara androany, hoe sao dia mba tokony andray fanapahan-kevitra ianao hoe araka ny teny teo aloha hoe raha ohatra ka manomboka babo, resy lahatra anao anatinao hoe Jesosy ny raha n'Andriamanitra itorany fanafahanao dia efa nisan'ny fandresena anankiray ngeza be ho anao zay. Halleloia! Fa manomboka resy lahatra zany ao anatinao, tena babo tanteraka ianao hoe Jesosy no ny raha n'Andriamanitra ray mba hitona fanafahanao anahy amin'ireo famatorany fanaratsy sy ny devoly, akoatra ny fanavotana sy ny famonjena ny fanahiko, dia aza matao fa tsy maintsy ho afaka ianao zay. Ity fanontaniana mipetraka manaraka fa mandeha ny fotoanantsika. Ahoana ny ahafantaranao fa tena mbola misy fanaratsy na hoe mbola misy devoly ao anatin'ny fiainanao izany? Ahoana ny ahafantarana fa mbola misy fanaratsy na misy devoly ny olona anankiray? Mazava ilay tenin'Andriamanitra ao Matthieu 7:5 angamba ny hamalina azy. Matthieu 7:5 ka hatramin'ny 20. Tsy misy azo tsara ozy ka mamovo ratsy, ary tsy misy azo ratsy koa ka mamovo tsara.
fa rehefa azo tsara ilay izy dia vo tsara ny avoakany, fa rehefa azo ratsy ilay izy dia azo vo ratsy ny avoakany. Dia mazava ny tenin'Andriamanitra, ny voany no hamantarana le azo. Lay vo, le zavatra mitranga, le zavatra miseho amin'ny fiainana no ahafantarana. Dika zay ry kristianina havana dia izao, ny vo mitranga eo amin'ny fiainana kristianina, ny vo mitranga eo amin'ny fiainana, ny fitondran-tenany, ny fiainany ankapobeny, na ny fiainam-pitiavana, iny no alalàna so hamantarana hoe avy amin'Andriamanitra ve zany vo zany sa avy amin'ilay anankiray. Ao ve? Satria raha azo tsara ozy dia inona no avoakana? Vo tsara no avoakana. Fa raha azo ratsy kosa dia vo ratsy no avoakana. Noho izany ary, voalohany ary dity, ny hamantarana na hoe ny alalàna fa mbola misy fanaratsy na misy devolony ny olona ray dia izao. Mpino kristianina izy kanefa mbola miaina ao anatina fahotana foana. Misy fahotana tsy mety resiny mihitsy, sasatry ny manota ary ohatrany hoe tsy matohatra n'ilay fahotana mihitsy izy, na dia efa mibebaka, mitomany an-dranomaso, mitalao eny an-tren'Andriamanitra aza izy, dia misy karazana fahotana mamatotra azy mihitsy eo amin'ny fiainana. Izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra nefany, ny tena mpino marina dia tokony tena tonga olona vaovao. Ny tena mpino marina dia tokony tena vo vaovao ny eny aminy. Olom-baovao tanteraka ozy ny teny Paoly apôstôly ao amin'ny Korintianina faharoa toko 5 andininy 17 dia manambara ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha misy olona ao amin'ny Jesosy Kristy dia olom-baovao izy. Olona inona hoe olom-baovao izy. Kanefa niaraka ilay teny aloha, be dia be ny olona manana andraikitra, nanompan'Andriamanitra mampolo taona, nandray an' Jesosy hono izy, fa dia magaga dia izao, mbola manota, miaina ny fahotana, manao ny fanao izao tontolo izao, ary indraindray azy lasa tsara ny olona hoe raha ohatra ireny ny mpivavaka dia aloana ihany tsy miditra am-piangonana. Mamenatra nge zany ry havana e, satria raha tena mpino marina ilay olona tokony olona vaovao, tsy manota intsony, sa tsy zany ve? Kanefa misy olona nefa dia mibebaka lava, tsy mety tafahala amin'ny fahotana mihitsy. Izao voalazan'ny apôstôly Jaona manao hoe izay rehetra manota dia avy amin'ny devoly. Izay manota ozy dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly angeny manota hatrany am-poalohany e. Izany hoe tsisy kristianina manotanota ho azy amin'izao zany, tsisy kristianina afaka iaina anota fotsiny amin'izao zany, fa matoa ilay kristianina manota dia izao, satria misy fanaratsy mitarika anazy andeha anota, misy devoly mibaiko anazy andeha anota. Ry havanao, Jesosy ange fa nalatsa-dramba ho fanafahana antsika e, ho famonjena antsika e, famela-keloka antsika e. Kanefa ny maninona, misy olona na dia efa mpino kristianina azy dia mbola manota foana. Ary indraindray lasa manamaromaro tena fotsiny ilay olona kaboaboariny arak'izay tia nanaovana azy. Mandihy tany, ahoana moa? Mandihy tany tsy maintsy maninona? Tsy maintsy tafitoana. Ay, mandihy tany tsy maintsy lavaka. Dia miloloha lanitra, tsy maintsy lena. Tia tenenina zany dia izao e, mba olombelona ihany e, misy fotoana mba solafaka kely, misy fotoana mba lena kely, dia amarimariny amin'izay ilay izy. Ary indraindray aza dia tsy tahotra tsy enatra, fa sady miaraka amin'ny Baiboly nefa nohatra mijangajanga, mbola manao fahotana, manao fanao izao tontolo izao. Ry havana manatrika eto, mila matahotra n'Andriamanitra isika, mila matahotra n'Andriamanitra isika. Dia ny tsara ny fiainanao androany, efa maninona ianao no tsy misy tahotra n'Andriamanitra akory dia masaky manota. Trano somary enjakenjana ity zavatra ity nefa tsy maintsy hoentina ny famarinana, tsisy amenina izy tiako. Inona moa zany no ataonao amenina eo e? Ohatrany nga tsy hoe misikotra ny amenina any aminao fa tiako tenenina hoe ohatrany tsisy ilay izy ka. Satria mila mandinitetsika ry kristianina havanao, efa akaiky nge farany e, efa tolotra nge ny andro e, nefa ny maninona maro amin'ireo kristianina mbola tsy tahotra tsy enatra manota. Manambady fa nefa mbola mampiaraka vadin'olona, manota, manao fanao izao tontolo izao.
tadidiko misy tantara anankiray eniko tena eny an-dalana izy tsy menatra mihitsy fa mizesta be miaraka amina sigara izy amin'ny mpino dia rehefa nifanena tamina mpanompon'Andriamanitra izy aty am-piangonana teny Andriamanitra fa masin-dahy be izy ny teny miaraka amin'ny velon-drira izy manao velon-drira kirarony koa tena mangirana maninona tsy haitsony ahoana moa izay le hevika ba dia raha ty am-piangonana tonga dia pastera latsaka kely tonga dia tena izy rehefa mitsoka an'Andriamanitra tena enina hoe torotoro ny fanahy mikipy mihitsy izy ary miolakolana tsara mihitsy dia ohatrany tena tafiditra ranga zany olona zany ary izy mora tafiditra mihitsy ny ohatrany ty tena nao an'le olona iny vao mitsangana dia tafiditra ahoana reo fanaony dia indraindray ianao ohatra tena manika anazy fa tena tsy napoziny fanena tamika ny rapasy izy efa tafiaraka ny fanena tapaka teny an-dala tsy matiny tsony ty sigara nampidiriny tany am-posy tany le pastera efa nahita hoe efa hitako hoe le vomaika amin'ny fanan'ny pastera ny jorela ela inona vaovao rahalahy ho aiza izy zany rahalahy dia zay pastera aloha voaka mbola tsy zay aloha rahalahy fa maika ho aiza rahalahy maikamaika pastera ohatrany tsy dia maikamaika ary nareo fa mbola nijorojoro teo nomboka nyrehatra amin'ny posiny nanomboka nyrehatra nomboka nisy may vatany pastera sady lakolana pastera farany navoaka ny avany fona pastera fa tsy anao tsony ainao enzana ane zany ary io koa araka ilay voalaza baiboly tsisy takona zay tsosy eo amin'ny fotoana anankiray segonda anankiray alainy dia voly baraka nendra miarakaraka ny anaty anay mety tsy hisy hita ianao fa amin'ny andro anankiray hita foana io e anao tahaka an'ilay mpangalatra ino ty izy mpangalatra poma iny sa paiso lasa izy roa lahy mitondra paiso be dia be dia nafenony taria tany akaikin'ilay fasapasana be tany no zarany paiso ray anse ray ana ray anse ray ana nisy latsaka tany ambany tany dia misy le mpiandro fasana amin'io maheny hoe ray anse ray ana dia averyle mpiandro fasana hoe tena misy akizara be ato ambadika ato nomboka nyteny amin'izay zany le olona hoe niteny indray le anankiray dia ahoana ilay latsaka ato dia ny averin'le mpiandro fasana hoe tena mizara olona ao Andriamanitra sy ny devoly ny tsoka le angata ato hoe za zany le anankiray ahoana le anankiray tsy ambadika ato ny lefa izy ka io ndraindray teny koa nany akelakela-pasana any ary everinao fa tsy mihetsika le ao ambany ao fa ho hita ianao farany ka zay fa ary ahoana le anankiray ao ambadika ao iandry an'izany fa zao teneko aminao ndrany devoly nefany raha mbola ao anaty devoly nefany raha mbola manapaka anatin'ny olona dia hitondra ny olona anota foana izy na dia kristianina ary le olona zany riavana ny alalàna fa mbola misy devoly na fanaratsy ao amin'ny olona anankiray masava ho azy rehefa misy fanaratsy na misy devoly anatin'ny olona anankiray dia zao lasa ratsy toe-panahy izy tsy mety manana ilay toe-panahy tsara sy ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra misy manana toe-panahy ratsy izy zay koa ny alalàna tena mbola aoranga le fanamaloto tsy mety tsara toe-panahy le olona fa ratsy toe-panahy iny foana ity ny faharoa ahoana ny kiny ahafantarana sy ny alalàna fa mbola misy fanaratsy ao anatin'ny olona anankiray kristianina izy fa dia sasatry ny voahelikiliky tsy mety mahita fity mihitsy na dia any am-pianarana na any amin'ny toeram-piasany na ao amin'ny ankonana eny misy karazan'olona azy dia na dia any am-piangonana aza dia ohatrany tsy mba mahita fity fa sasatry ny voahelikiliky eny foana izy rian'ny olona ndrany matetika dia lasa tafalatsaka ao anatina fanamelohan'olona tafalatsaka ao anatina fitsaratsarana satria ny aviany misy fanavakavahana angambany ao am-piangonana na misy fanavakavahana angambany any amin'ny toeram-piasanana na misy fanavakavahana angambany ao amin'ny fianakaviana dia indraindray izy lasa tafalatsaka ao anatina fanilian-tena mihitsy ary izy rehefa tsy ahiliky ny hafa izy dia izy manilika ny tenany aloha rangatsy miaroaro aman'olona ny olona ohatrany misy atao daholy lazay fa misy inona hono ny olona misy ataony ny olona dia inona ny ataony an'iny
tena maromaro za tsy ifangaroaroan'olona fa na dia efa olona anankiray ary ny very vahitsy nataoko namanakaiky iny eny angamba mibatena avako makany amin'iny herinandro 2 andro tsy azo azo ndray le olona ny olona koa raha ohatra ny hafahafa daholo ndray osy dia manily tena tsy te hiaroaro amin'izay zany ny alalàna hoe ao le fanamanilika ao le fanamanostosika ao le fanaraty sy mampahita fity na manily tena izy na iliky ny hafa izy dia izao nefa zavatra tena mampalahelo sy mitranga raha vao misy an'ity fanaraty sy mpanilikiliko ity ny olona dia ho tafalatsaka ao anaty alahelo be izy vokatry ny tranga misy eo aminy averiko tsara lasa ho tafalatsaka ao anaty alahelo be izy rehefa vokatry ny fanilikiliana na ny zavatra ataon'ny olona anazy manarakaraka itiako ny tranga mety traikany amin'ilay olona rehefa misy izay fanilikiliana izay sarotra hita vady izy na mba hita olontiana sarotra mahita vady satria na dia olona tena ty azy be ary tena ty izao ary tsy ahoatsy ahoana eo dia na izy miala na le olona tonga dia tsy mamelona telefonina tsony pastera tsy antsony angela lehilahy fa dia nahoana loatra satria vao elika ianao dia tsy hitanao ndray dia iny dia mampino tena dia izay le nadonga nanteny teo aloha hoe tafalatsako anatin'ny alahelo be ny olona matetika efa tratrana fanikiliana sy fanotosehana ny olona ihany koa raha misy fanana fanikiliana dia matetika ihany koa na dia io aso tsy hita mana amina asa ray sy toerana anankiray mifindry eto mifindry aro tapitra ataonao daholo ty asa fitadiavam-bola mafinaritra ty loata hoe mafinaritra mantsy nataonao daholo dia efa ohatra ty ranga tsy mifanohatra amin'ny baiboly ataoko ty ranga mifanaraka amin'ny ten'Andriamanitra ataoko ity andeha ray volana 2 volana dia miala indray ary ity ny tena ratsy i olona misy fanana fanilikiliana io na isy fanamanositosika io dia izao teneniko aminareo tonga eto amin'ny toerana ity fa na dia ataoko hoe io vola io pelantanana io dia tsy tamana eo aminy dia lasa manao fiteniny gasy manao hoe tsy nandalovany nafinaritra sa ratsy satria vao tonga pelantanana dia vao ilika tsisy hita any ka lasa hoe ianao ranga vehivavy tena tsy mahay mitantana mihitsy ianao ranga ohatra zao dia iny dia malahelo ndray tantanany dia hitanao eo dia ilika koa vola dia ity zavatra tsikatry hitako tao anatin'izay taona vitsivitsy izay nandroahako dia voly matetika ny olona anankiray misy fanana fanikiliana dia ity ny tranga ny etombohany na zaza tsy nirina hatrany ankibo izy na anko zaza efa nasorona mihitsy fa tsy afaka izany hoe tany ankibo tany izy dia efa voailika ohatra bevoka zao le vehivavy ray dia niteny tamin'ilay olo tiany izy bevoka se faly ve zao se inona ny ty mbola tsy te hiteraka fa raha ohatra ka mbola te hiaraka aminahy dia esory aloha le izy dia eo na dia mitomany aho lehilahy tsy mena mivadika lehilahy hoa tena ohatrao dia hoana velomiko rangany sasaray ve dia tsy veloko dia mampalahelo ny zaza iny manomboka any am-pianarana manomboka any amin'izay toerana misy azy any dia ohatrany hoe tsy azo azon'ny olona ahilikiliky ny olona ianao ray aman-dreny raha manana zanaka ohatr' izany ianao dia raisony andraikitra beba ianao dia efa vao tsara ny zanakao mbo resy le fanikiliana faro raha ianao mihitsy no tratran'izay ka mifantatra ny tantaranao ianao hoe ohatr'izany mihitsy satria magaga ty ariana ny zandrinao rehetrarehetra sy mipiraitapoty ohatrany tiany fianakaviana ary tiany ray aman-dreny fa ianao fa za ty ve zaza tsy nirina mihitsy fa maninona mihitsy anavakavahana jereo tsara androany dia fotompitoro ny tantaranao so dia sanatria nisy an'izay tao aminao tao ka mba hafanao mandray fanapahan-kevitra anilika ny fanaratsy androakanao fanamanositosika sy manilikilika mba hatonga anao andray fanafana ka hoe amintsika zany tsy maintsy ho faranako ny afatra dia izao zava-dehibe mila ataontsika dia ity voalohany inona ny tokony atao ary mba hatonga antsika indray fanafahana inona ny tokony atao mba hatonga antsika indray fanafahana manaova vavaka fifonana ianao dia afoizy tanteraka ny ota manaova vavaka fifonana dia matsapa-tena ianao ka afoizy tanteraka ny ota faro aza mionona fotsiny hoe efa pino
dia ampy zay fa mila mampiasa na manetsika ilay fahefana zay nomeny jesosy tsika isika. Lioka toko 10 manomboka 7 no teny manambara zany. Fahatelo farany andao tsika samy androka an'ilay fanaratsy na ny devoly satria raha tamin'izany Jesosy tamin'izy tetỳ tany ary tsy zatavan'olona fa nanafaka olona maro azy ny herin'ny devoly dia mbola afaka hitranga eto izany androany. Mirary anao aho afaka ianao androany, mirary anao aho afaka ianao androany. Na le karazana fanilikiliana ny ao aminao, na le karazana mbola fanamampanotany ao aminao, androany antsodrano anao ho afaka ianao miala eto amin'ity toerana ity, ho afaka zay manao menina mafy koa velominy ataetanao aza menatra ianao mametratra ke te mivoaka tetona mbola misy devoly fa hoy aminao fandresenao anao raha ohatra hivoaka eto ianao miaraka amina fanafahana lehibe fandresena ary miankina amin'izay reso ny fanilikiliana anomboka hita fity ianao, hitany anjara voatendry ianao, mambinina Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ny tompony hitantsika rehetra ndao hivavaka hisaotra an'Andriamanitra. Andriamanitra rainay masina indrindro misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy, mankasitraka sy manome voninahitra ary mitera sady manandratra anao. Misaotra ry tompo tsara indrindra mbola afaka nanambaratra ny afatra izany aho tamin'ny fiangonana teto Androndrakely. Mamindra fo aminay Andriamanitra, aoka hiomana, aoka hovonina ary manana etaeta ianao no afaka na dia hoanao any amin'ny toerana misy anao any ary mahita zao afatra izao dia aoka hovonina samy mangetaita amin'ny fanafana. Aza diso hevitra fotsiny ianao hoe efa nanain'i Jesosy dia voavonjo ny fanahiko dia ampy azy ahy, fa sitrapon'Andriamanitra ihany koa ny hanafahanantsika amin'ny famatorany fanaratsina ny devoly ary natao anisan'ny olona indray fanafahana ianao amin'ity andro androany ity. Vavaha, mivavaha, mivavaha ry havanao, mivavaha ianao, mivavaha ao anatren'Andriamanitra, raiso ny andraikitrao, raiso ny fanapahan-kevitrao, mivavaha amin'ny fotsika manontolo. Jesosy eo, mifona sy mibebaka eto anatrehanao zahay. Mamindra fo ianao, mamindra fo ianao, mamindra fo ianao. Andaontsika hibebaka eo anatren'Andriamanitra, mbola manana fitondran-tena izay mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Mbola manana toetra na toe-po, mbola tsy araka sitrapon'Andriamanitra ve? Na mbola misy fahotana tsy mety raisinao mihitsy ve? Raiso ny andraikitra ary, raiso ny fanapahan-kevitra azy. Andao hifona sy hibebaka eo anatren'Andriamanitra isika, afizo ny fahotana, manana etaeta no afaka androany ary atao fantatro ny devoly fa tsy manaiky ho fatorany, tsy manaiky ho ampiasainy hanota intsony ianao. Atao fantatro ny devoly fa ianao dia tsy handeha amin'ny fahotana, tsy haina amin'ny fanao zao tontolo zao intsony. Ry Tompoandriamanitra, afao izao fiangonana izao, afao izao fiangonana izao, afao izao fiangonana izao Andriamanitra. Raha mahatsapa an'ilay karazana voahilikilika ianao, misy ilay fanosena ka tsy mahita fity mihitsy, tsy sitrapon'Andriamanitra ny ainanao amin'izany. Mety malahelo anao, mety tena nataon'ny olona tsinitsinina anao amataonany maro, na ny zanakanao aza manao tsinitsinina anao, na ny vadinao ary manao tsinitsinina anao, na ny ray aman-dreny niteraka anao, na ny mpiray-tam-po aminao, na ny manodidina anao tao manao tsinitsinina anao, mety malahelo anao vokatra izany. Mivavaha ianao ry havana, manana etaeta no afaka amin'izay, manana etaeta indray fanafahana ianao. Efa sitrapon'Andriamanitra ny nafaka anao androany, efa sitrapon'Andriamanitra ny nafaka anao androany, efa nomen'Andriamanitra na ny fahalalana ry havanao, nomen'Andriamanitra antsika ny fahamarinana. Mivavaha, mivavaha, mivavaha isika, miomana indray fanafahana ary, miomana indray fanafahana. Hoy Jesosy iny efa meko anareo ny fahefana, efa nomeny Jesosy antsika ny fahefana ry havana. Tsy hakanavaka io fa na iza dia nomeny Jesosy fahefana ka mino azy, na iza mino an Jesosy dia manana fahefana, afaka maresany ny fanaratsy eo androany. Ary manomboka mangeta ety ianao zao, manomboka misy fanirinana be ao anatinao no afaka. Efa tsy ho tamana intsony ny fanaratsy eo, tsy ho tamana ao anatinao intsony eo androany, tsy ho tamana ao anatsika intsony eo androany. Samy mangetaeta,
samy mangetaeta samy mangetaeta samy mangetaeta fanafana ary fiangonana ho antsika ato anaty tranon'Andriamanitra hoanareo izay manaraka amin'ny Facebook rehetra any a asandrato ary ny tanantsika dia ndao raisitsika amin'ny finoana amin'ny fanahy masina raiso amin'ny finoana amin'ny fanahy masina raiso raiso zany raiso le ositra ny fanafana raiso le ositra ny fanafana raiso le ositra ny fanafana raiso e raiso zany raiso zany raiso zany raiso zany ho afaka sika androany ho afaka sika androany ho afaka sika androany rehefa Jesosy manafaka tsy maintsy afaka tsy maintsy afaka hoa tsy maintsy afaka sika efa misy devoly tsy tamana sady hitako eto a efa misy karazana fanaratsy le karazana mampanota le karazana mampanota le namaritra anao hatramin'izay andeha io androany andeha io androany andeha io androany andeha io androany hoa andeha io ary tsy maintsy miala efa misy olona be dia be mandray fanafana hitako eto a efa misy devoly resady amin'izao fotoana izao misy devoly resady amin'izao fotoana izao a zay may satana may hoa may hoa may e andao angina amin'izay tsika aondre daholo loha amin'ny fiangonana aza misy mitoditodika intsony ry avanao fitiavan'i Jesosy atsika no nitenenany teo satria tena tiantsika ho tafaverina ho aminy mety eo anatin'le karazana mbola misy fahotana tsy mety resinao ve Andriamanitra tsy mpanameloka izany fa fanafana ary nomeny anao Andriamanitra tsy mpanameloka ny zanany izany fa fanafana ary no ataony androany raha mangetaentana ho afaka amin'izay toetra ratsy toepana ratsy le fahotanana matorany satananao izay tsy maintsy afaka ianao androany apetrao ny fonao ny tananao ary tsy maintsy tafaverina akaikin'Andriamanitra ianao amin'ny fahatsarana tsy maintsy tafaverinao vao mipetraka eo amin'ny fonao ny tananao dia efa apitako izao herin'Andriamanitra izao ary zay tsy ho tamana ny devoly fa be dia be ny afaka eto androany e zay raiso ny herin'ny fanafana raiso 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 didiko ilay fanahy mampanota amin'ny anaran'i Jesosy lasa lasa oza mivoaka e agany agany miala amin'ny anaran'i Jesosy raiso amin'izay ary ny fanafana raiso amin'izay fanafana raiso amin'izay fanafana miha mahery vaika ny osy ny fanafana amin'izao fotoana izao miha mahery vaika ho any herin'ny fanafana resy io devoly io androany resy le fanahy mampanota miale 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 voake didina amin'ny anaran'i Jesosy zany lasa lasa miongotao 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 lasa samy manohatra isika azo omena toerana eo aminao zany mihitsy niozina ny devoly fa valy efa resy io zay mino an'i Jesosy dia mpandresy akio fa valy efa resy io zay mino an'i Jesosy dia mpandresy akio roay zany izao miala eo aminao izy izao miala eo aminao izy
toeroany favalo aza manaiky mihitsy anao aza maila toerana toero any izy toero any izy toero any natao andresy isika amin'ny anaran Jesosy mandidira fanilokiliana rehetra miongotra lasa voa lasa fanilokiliana miala lasa ho aigana resy le fanilokiliana amin'izao fotoana zao amin'ny anaran Jesosy tonomoko amin'ny fanafana ny fiangonana raisina ny osotro ny fahitako ty ahitako ty zao fiangonana izao anokatra lalana ho anay Andriamanitra ianao hifaneny amin'ny anjara voateny tsara indrindra ny olo atohatra fahotana tsy manota intsony tonga olom-baovao tanteraka hiaina amina fanafana mba ho vavolombelon'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy afaka izahay amen alleluia alleluia misaotra an'Andriamanitra lehibe sika ny amin'izay taridalana fitonan'Andriamanitra antsika izay nahafahantsika nandray fahasoavana nandray fanafahana ny teto am-piangonana nefa dia ambarako amintsika hoe fitarihana ihany teto fa rehefa any an-tokantrano any ianao dia manana etaeta foana mandroka manilika le fanaratsy alleluia alleluia aza varom-bariana na mipetrapetraka fotsiny ianao fa tena toero ny devoly satria rehefa toersika ny devoly dia tsy maintsy resy izy amen ve ary natao andray fanafahana ny olona mino an Jesosy mialohan'ny ahafahako tena miala eto nefa dia misy filazana lehibe anankiray ity ho ataoko isika izao dia raha mipijerin'ny bokin'ny Romanina izay nisoratan'i Paoly apôstôly dia ilaintsika manana fahaizana manaja iza moa ilay tokony ho ajaintsika ny tokony ho ajaintsika